Ampifaliana trano ry havana ny arabany antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo araky izay manatrika an'izao fotoana fampivavahana izao. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ampitomboina ao aminareo any fahazoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Amen. Loha hevitra hodinitsika androany dia ny loha hevitra tsongaina tao amin'ny marika 7 andininy fahena sy fahafito ny fivavahana amin'Andriamanitra. Araka izao voasoratra izao, fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny naminan'iny Isaia anareo mpiatsara velatsia araka ny voasoratra hoe ity firenena ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra ka foana ny ivavahana ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona fampianarana izy. Amen. Miara isangana isika isaotra sy hiderary mivonatra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo fa 5:10. Salamo fa 5:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, iza ny toetra amin'ny tabernakelinao, iza no nao tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ao am-pony, tsy manendrikendrika ny lelana izy, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, no tsy manao afa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy izy, fa manome voninahitra ny matahotra ny tompo, tsy mivatotra amin'ny fiain'ny anany na maningitra ny tenany azy, tsy manome vola ampananjanahany izy na mandray kolikoly hanameloka ny tsy manatsiny, izay mitandrina izany dia tsy angozozo mandrakizay. Amen. Mbola horaintsika eo am-pitsanganana ihany ny firana 9:30 mo haiko tantaraina. Amen.
hiara hivavaka isika. Midera sy mankalaza anao izahay tompo, Andriamanitra lehibe sy be voninahitra ianao ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ny zavatra rehetra nataonao dia tsara avokoa. Maaminay ny mideranao noho ny fahatsaranao sy ny fahariponao aminay tsirairay avy. Saotranao izahay noho izao fotoana omenao anay izay mba hahafahanay miaraka aminao. Hoderaina anie ianao ray izay naniraka ny zanakao ilay tokony hanavotra anay. Hoderaina re ianao ry Jesosy izay nanolotra ny tenanao noho ny aminay tsirairay. Hoderaina anie ianao ry fanahy masina izay mpanolotsaina endry. Nefa noho ny mampanota anay dia mamirafo aminay ary mamela ny elokay amin'izany tsy fantanterahanay rehetra. Ary misaotra anao izahay fa mpameme eloka tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hanaovan'izay vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Rehefa malalo amin'ny tompo, enoy amin'ny fanajana teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Izao nafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika dia mifitandremana ny didina. Izay manao hoe fantatra izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy ny marina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Voalao ataontsika ny firana 100 andininy voalohany zava-jotoko. Rehefa malalo amin'ny tompo, tsy natanteraka izany sitrak'Andriamanitra izany isika ko aoka anatona ny tompo hiaiky ny fahontsika eo amin'ny trehany ary anaraka mipotsika izao tonom-bavaka izao hiara hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra nambara taminay teo ny sitraponao, mahatsapa nefa izahay fa tsy tanteraka izany. Ko indreto manatona anao amin'ny mpanetretena mivalo sy mifona aminao. Tompo enoy ny vavakay. Ry Tompo nanota taminao, tamin'ny namanay ary tamin'ny tenanay izahay. Manaja anao amolotra fotsiny fa ny fo sy ny saina ary ny aty rehetra dia tsy fankatoavana anao ny omponay. Fankatoavana ny sitraponao ihany, ny sitraponay ihany no tsy andeferanay mihitsy. Ka eto izay ry Tompo dia mangataka famelan-keloka avy aminao. Tompo, tsy mahay manaja ny tontolo manodidina koa izahay. Tsy nandeha tamin'ny fahamarinana fa ny tianay atao ihany nataonay. Ry Tompo, misaotranao anefa izay fa fantatray fa mpamindra fo sy mpamela heloka ianao. Ko raiso ny fifonanay sy ny fitalaonay famelan-keloka avy aminao. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo, mpamindra fo aminay. Amen. Voalao irentsika ny firana 700 ny andininy voalohany sy 5 Jehovah ray maro-pona.
fitiavana raisom-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo mpitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo antsika mitsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no tiavana anao, fitiavana mandrakizay no tiavaka anao koa izy ihany nampaharetako famindrapo anao. I Kristy izay sy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra aminy koa isika. Vao avela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia, amen. Ho ataontsika ny firana fito amby valopolo sy efajato ny andininy voalohany sy fahatelo fanavaozana izay mahagaga tokoa. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Fiadanany eo ambony tany ho an'ny mialakasitrahana. Mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana hamakinana ny teny soratra masina isika tompoko, koa ataontsika fanomanam-panahy amin'izany sy homana an'ireo tompon'anjara amin'izany famakian-teny izany ary mivavaka. Ho ataontsika ny firana 400 ny andininy voalohany sy faharoa ny teninao ry tompo. Tu
dia mbola iahakivavaka isika tompoko. Ry hainay izay any an-danitra, hainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao noho ny fitiavana sy ny famindrapona tolotrao amin'ny alalan'ny famelan-keloka no raisinay. Ankehitriny, mangataka ny fanahy masinao ihotsaka ao aminay tsirairay avy. Anokatra ny fo sy ny sainay ho tonga tany lonaka, ahaizanay mandray ny teninao mba hamoaza ny vony zatoeny ka ely hatany ny voninahitra ao. Aoka tsy hiverina any aminao ny teninao ha tsy nahavita ny asa na ny rahanao azy. Izahay ane tsy ho piainy mpanadino, fa mba ho piainy mpankatoa, mba hitombonay ao aminao, fa lova-tsara faha no azanay amin'ny teninao. Tendreo koa ny molotry ny mpanomponao izay hitondra fampianarana ho anay. Koa mitenena Tompo, fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina isika, izany dia ho hitantsika eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie, toko faha-efatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Deutéronomie, toko faha-efatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ankehitriny ry Israely, miaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo, ahainareo, mba ho velony ianareo ka hiditra sy handova ny tany izay nomeny Jehova Andriamanitry ny razanareo anareo. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza nisoranareo fa tandremony ny didin'i Jehova Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Ny masonareo efa nahita izay nataon'i Jehova nohon'ny tamin'ny Bala-peora, fa ny olona rehetra izay nanaraka ny Bala-peora dia nahaingan'i Jehova Andriamanitrareo tsy ho eo aminao. Fa ianareo izay nifikitra tamin'i Jehova Andriamanitrareo kosa dia samy velona avokoa izao an'io izao. Indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo, araka izay nandidin'i Jehova Andriamanitro ahy, mba ahainareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo olovana. Koa tandremo ary ataovy izany, fa izany no fahendrenareo sy ho fananaranareo saina eny imason'ny firene samihafa. Fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka hanao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Fa iza ny firenena, na dia lehibe aza, no mba manana Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehova Andriamanitra amin'izay rehetra iantsontsika azy. Ary iza no firenena, na dia lehibe aza, no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao, izay ataoko eo anatrehanareo anio. Amen. Dia mbola toizantsika ry havana ny famakinan'ny tenin'ny soratra masina izay hitantsika eo amin'ny bokiny ao amin'ny Marka toko fahafito, filazaran'ny tsara amin'ny Marka toko fahafito, mitomboky ny andininy voalohany ka amin'ny Jakoba, bokin'ny Jakoba, toko voalohany, mitomboka ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Rehefa hitsany dia vakitsika amin'ny aran'ny Tompo. Ny fanomezan-tso rehetra sy ny fanomezan tanteraka rehetra dia avy amin'ny ambony ka midina avy any amin'ny rany fahazavana, izay tsy misy fivaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahana antsika tamin'ny teny famarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Fantatrareo izany sy rahalahy malalako, kanefa
aoka ny olona rehetra alady aina ho malany teny ho malaikomana tezitra fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo mason'Andriamanitra. Koa ary io ny fahalotona sy ny lolopo rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay nahavonjy ny fanahy ianareo. Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mametaka ny teny ianareo. Fa raha misy mpiainy ny teny nefa tsy mpankatoa dia toy ny olona mizantareny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adininy ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia lalàn'ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadino mampanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asan'izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameno vavana fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamanga ny kamboty sy mpitondra tena amin'ny fahoriana. Fa sy ny miaro ny tena tsy misy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Dia faranantsika ny famakiana teny soratra masina tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny marika toko fahafito ho atompontsika amin'ny andininy voalohany ary ho faranana ny andininy fahatelo amby roapolo. Marque 7, verset 1 à 23. Rehefa hitantsika tsy andiovakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary nivory teo aminy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany izay avy tany Jerosalema ka nahita ny mpianany sasany misakafo tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra dia tsy mba misakafo raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana napetraky ny razana izy. Ary avy any an-tsena izy dia tsy misakafo raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro hafa koa izay noraisiny ka nofikiriny, dia ny manasa ny kaopy sy ny siny mba amin'izay lovivarahana. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana napetraky ny razana fa misakafo amin'ny tanana tsy voasasa. Fa hoy Jesosy taminy, marina ny namina an'iny Isaia anareo mpiatsara velatsy araka ny voasoratra hoe ty fireneny ty dia manaja ahy amin'ny molony fa ny fony kosa dia lavitra ahy. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Nafoy ny didin'Andriamanitra ianareo fa mifikitra amin'ny fomba napetraky ny olona. Ary koa izy taminy, tsara ny nafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana napetraka ao anareo. Fa hoy Mosesy, manajany ny rainao sy ny reninao. Ary koa izay manozona ny rainy sy ny reniny dia ho vonoina ho faty koa. Fa hoy ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa nataoko fanatitra ao an'Andriamanitra izay fanampiana tokony ho anao avy amiko, dia tsy avelanareo anao ninonninona amin'ny rainy sy ny reniny intsony izy. Koa foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana napetraka ao anareo, izay nasainareo ho tandremana, ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary niantsony vahoaka ankeo aminy izy, amin'indray izy ka niteny taminy hoe miaino ahy ianao rehetra ka fantaro, fa tsy ny zavatra ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha misy manatsofina ho itomeny aoka izy hiaina. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy dia niditra tao an-trano iray dia nanontany azy ny mpianany amin'ny fanoharana izany. Ary hoy izy taminy, ianareo koa mba tsy mahafantatra, tsy fantatrareo fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany ka mivoaka any amin'ny fitoeram-pivoahana. Izany no lazainy mba hampadio ny sakafo rehetra. Ary koa izy, izay mivoaka avy eo amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahany sain-dratsy. Dia ny fitsangatsangana, ny alatra, ny vonin'olona, ny fakambadin'olona, ny fitavakarena, ny faratsiam-panahy, ny fitaka, ny fijerijejona, ny fijery ratsy
ny fitenenan-dratsy ny avinavina ny fahadalàna reny zavatra ratsy ireny no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy isaorana ny tompo noho ny filazantsara. Mialohany hitondrany mpanokon'Andriamanitra ny teny sakafom-panahy dia ho ataontsika eo am-pitsanganana ny firana 800 teo ihany ny 800 ny 800 eo am-pitsanganana no naovantsika izany. Mipetraka amin'ny fiangonana. Mbola hivavaka tsika tompo. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, mbola fifaliana ho anay ny manatona anao amin'izao fotoana izao. Iaino ny teninao izay ho velarina fohy sy tsotra ho anay. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hidina ao am-ponay, andraisanay izany teninao izany. Dia mitenena Tompo fa miaino izay mpanomponao. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ampitomboina ho antsika mandrakarivany ny fiadanan'Andriamanitra. Ny teny izay kana afatra tsotra ho antsika androany alahady dia izay efa voavaky ny mpanompony teo ka ao amin'ny marika 7 ka eo amin'ny andininy 9 sy 7 no raisina amin'izany averina ho vakiana amintsika. Io dia teny nataony Isaia tamin'ny vahoakan'ny Israely ihany koa. Fa hoy Jesosy taminy, marina ny namina niny Isaia anareo dia tsara velatsihy araka ny voasoratra hoe ity fireneny ity dia manaja ahy amin'ny molony, fa ny fony kosa dia lavitra ahy. Koa foana ny vavahan'ireo amiko. Raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Io andininy 7 no
voasana kely amintsika. Inona moa no tiany Jesosy ho lazaina amin'izany hoe fa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho amin'ny fampianarana izy. Ny olombelona rehetra ry havana dia samy mivavaka avokoa. Izay ny zavatra ivavahany sy ny fomba ataony no tsy mitovy, samy hafa be. Nisy rangahy izay nanontaniana hoe ary ahoana ny tsy tonga any am-piangonana ianareo mba mivavaka? Izany hoe notariana izy ary mba nitaomina hivavaka. Fa izao no navaliny. Aiza moa no tsy hivavaka raha izay olombelona rehetra izao? Ny akoho aza mivavaka rehefa misotro rano. Tsy ny karazam-pivavahana no tiana ho lazaina ry havana, tsy ireo karazana fivavahana eto amin'izao tontolo izao, fa ny voalaza eto dia ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ny fivavahana amin'Andriamanitra, inona moa izany? Misy karazany roa ny fivavahana izay ataon'ny olona amin'Andriamanitra. Dia voalohany, araka ny voalaza eto amin'ity andininy fahafito ity, dia ny fivavahana foana, tsy hoe fivavaka foana, fa vavaka pokaty, tsy misy dikany, fa mivavabavaka ny olona. Ary ny faharoa dia vavaka marina. Vavaka marina ataontsika eo amin'Andriamanitra. Ireo karazana fivavahan'ireo no tiana entina kely ampahafantarina antsika. Raha mamaky ity marika toko fahafito ity tsika, dia ny fombafomba ataon'ireo farisianina sy mpanoran-dalàna, na hoe fariseo sy mpanoran-dalàna zany, tamin'ny andron'i Jiosy. Izany ka voalohany ny hoe fivavahana pokaty na fivavahana foana, izany dia ny fivavahana tsy mivoaka avy amin'ny alalin'ny fo sy ny fanahy, maniry fiombonana amin'Andriamanitra. Eo am-bava sy eo ivelambelany ihany no isehoan'ny fivavahana, fa ao anaty kosa dia tsy mahita akory izay mahafivavahana azy. Fomban'i Jiosy izany ry havana, hatramin'ny andro naminan'iny Isaia no nanoratra ireo andininy fahaenina sy fahafito ireo izay novakiana tamintsika. Izany dia mbola mitombo hatrany hatrany ary tonga be endrika tamin'ny andro ny mpamonjy. Misy fombafomba lasa be filatra, misy karazany maro tamin'ny andron'i Jesosy. Ny akabeazan'i Jiosy na lehilahy na vehivavy dia
teo anatreny fariseo na mpanoradalàna dia ohatra ny zavatra pokaty mihitsy raha ny toe-panahy eo anatren'Andriamanitra no heverina. Ny fisehoana ivelany foana no nataony hoerin'ny fivavahana, ka ny fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia nisoloa ny fomba sy fanao ivelany fotsiny, ny mitandrina ny fahadiovana sy ny fisasana ny tanana alohan'ny sakafoana amin'izao fotoana izao dia fa amintsika dia fa tsara fa tamin'ny fotoan'andro dia fisehosehoana ihany zany nataon'ny mpanoradalàna sy ny fariseo zany. Tsy fisehoana ivelany foana no nataony hoerin'ny fivavahana, koa ny fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia araka ny voalaza teo nosoloany ny fanao ivelany fotsiny. Izany anefa ry havana dia hita izay araka ny lazainy mpaminany Isaia teo eo amin'ny andininy 7 manao hoe ny fanajana amin'ny molotra sy ny fahakalazana eo amin'ny bava fotsiny izay tsy avy amin'ny fo akory dia tena fivavahana pokaty na fivavahana foana. Ny mivavaka toy izany dia mihevitra ny tenany ho mahay mamitaka an'Andriamanitra amin'ny anolorany azy ny ampony fivavahana sy ny hoditry ny toe-fanahy tsara. Nefa tsy ho ela dia ho hitany fa tsy Andriamanitra akory no voafitaka fa ny tenany ihany. Manantena andray soa amin'izany fivavahana foana izany izy, kanjo tsy mba manao hoe fa diso foana eo amin'ny zavatra ataony fa tsy mahitsy hiatra amin'ny teniny ilay voalaza ao amin'ny tenin'ny soratra masina manao hoe tsy mba ataon'i Jehova ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Ry havana, araka ny hitantsika eto dia heverin'ny Tompo ho ratsy lavitra ny fivavahana foana na pokaty noho ny fiham-pivavahana akory. Ka samia mahatatena ary isika sao mba tsy mahatateraka ireny mpivavaka foana ireny. Tsarovy fa na iza mitady andrakotra ny fahalotony ny fony amin'ny teny ny vavany sy ny asa vitany dia mamita tena izy. Fa na oviana dia tsy eken'Andriamanitra ho hafa-maina izay manao izany. Tsy atao fanalahidy amoana ny lanitra akory ny fitaka amin'ny fivavahana atao amin'Andriamanitra. Ary ny ambaratonga fotaka ambonin'ny molotra tsy mba azo atao tohatra hiakarana eny amin'ny habakabaka
anatona an'Andriamanitra. Voalaza ny tompo ho isan'ny mampivavaka foana koa ny fahazona ny didina, ny fahafizana ny didin'Andriamanitra mba hanaraka ny hevitr'olombelona. Ny ampiasana ny teny hoe korbana mba hoentina manalatsiny ny zanaka izay tsy mba tsy tany soa ny ray aman-dreniny. Fanatitra ho an'Andriamanitra ny dikan'ny teny hoe korbana. Koa raha ny hevitry ny fariseo sy ny mpanao-dalàna ireo dia efa tsisy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka intsony izany fampiantrana izany. Raha nona ny ray aman-dreny ka mangataka vary amin'ny zanany, nefa lazain'ny zanany hoe efa korbana ny vary, dia tsy manatsiny intsony izy, na dia maty misary aza ny ray sy ny reniny. Raha tsy manan-kitafy ny ray aman-dreniny ka mangataka vola mba hividianana fitafy amin'ireo zanany, rehefa mamaly ny zanany hoe efa korbana ny vola, dia verina ho afatsiny ny zanany, na dia misingy bori-damba aza ny ray sy ny reniny. Koa dia ny korbana no ataon'ny solon'ny didin'Andriamanitra, nataon'ireo mpisorona sy mpanorandalàna solon'ny didin'Andriamanitra, izay manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao sy ny sitra. Ny olona toy izany ry havana dia mandray ilany amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ataony fa ampy rehefa manome fananana ho ety mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, na dia tsy mamelona ny ray aman-dreniny akory azy, nefa ny tompo milaza amin'ny olona toy izany hoe ireto tokony ho ataonareo, nefa tsy tokony hahavelanareo iroa. Maro ihany ny olona mandray ilany amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ataony fa ampy rehefa tsy manompo sampy izy, na dia tsy maninona, na dia tsy mamonjy fitom-pivavahana azy, rehefa mba mamonjy fandraisana indray mandeha ao anatin'ny taona iray. Ny sasany indray dia afa-po rehefa mifady fijangajangana, fa tsy mampaninona azy akory ny mandroso amin'ny langa sy ny fitaka. Tsarovy ry havana fa tsy mba mifanohitra sy akory ny sitrapon'Andriamanitra. Ka noho izany tsy misy azo atao velively ny mifidy hitandrina ny didy anankiray mba hoety manalatsiny ny teny amin'ny fandikana ny didin'Andriamanitra hafa, fa mampivavaka foana izany. Raha izay ny hoe mivavaka fivavahana foana na fivavahana pokaty, inona kosa no atao hoe fivavahana marina? Ny fivavahana marina ry havana dia ny tompontsika Jesosy no milaza izany. Hoy izy hoe Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha ny olombelona sasany
na sika samy olombelona no mifampanaraka dia amin'ny teny sy ny resaka no ifampirarana. Ny teny no amoahana ny ao am-po ho fantatry ny namany. Azon'ilay miteny atao anefa ny manafina ny ao am-pony, ka hafa ny tenen'ny vavany. Tsy malala izany ilay tenenany ka ny tonga voafitaka. Tsy mba azo atao velively izany amin'Andriamanitra ry havana. Tsy azo atao velively izany araka ny voalaza rahateo. Fa Andriamanitra dia fanahy, koa dia ny fo amam-panahitsika olombelona no ifampiresantsika aminy, ary tsy maintsy ho izany koa no ifampiraharahantsika aminy. Atao amin'ny tena koa nefa ny fivavahana amin'Andriamanitra, satria ny hoe fivavahana dia firesahana amin'Andriamanitra. Nefa ho tandremana mba hifanaraka tsara ny hevitra ao am-po sy ny teny alokin'ny vava, izany hoe izay zavatra irenin'ny fo sy mampangaetaetan'ny fanahy no alokin'ny vava eo am-pivavahana. Every koa ny fomba matoetra hoentsika mivavaka mba hifanaraka amin'ny tena fivavahana, mba ho tena mpivavaka amin'ny fanahy sy famarinana isika. Mifanatrika amin'Andriamanitra masina sy marina isika raha mivavaka aminy, ka tsy maintsy ho amin'ny fo manetry tena sy ny fanahy feno fanajana no hifanatretintsika aminy. Hotsaroana koa nefa fa izany Andriamanitra masina sy marina izany dia ray tiatsika, ray tiatsika. Koa raha mitalao sy mangataka aminy isika dia tsy salasala fa ino sy atoky tokoa fa izy dia faly hanome izay angatantsika. Aza adinoina nefa ny ampiankina ny fangatantsika amin'ny sitrapony, araka ny hitantsika izay nataon'ny Tompo tao Getsemane manao hoe: nefa aoka ny sitrapoko, sitraponao ani no tanteraka. Izany ary ny toetra tokony ananantsika araka ny mahavavaka atsika, fa ny ray koa mitady ny vavaka aminy ho tahaka izany. Tsy mba toetra indramina sy mandalo foana nefa izany, fa hoe ny fotoana ivavahantsika ihany no isehosehoantsika ho toy izany, ka andavanandro dia ho hafa ny toetrantsika, fa ho toetra manerana ny toepanahintsika manontolo na oviana na oviana. Na aiza aleantsika, ary na inona ataontsika, dia atsiaro isika fa tsy mba lavitra an'Andriamanitra isika, fa izy no velomantsika sy hivelomantsika ary hiainantsika. Eny, tsy mba manaiky hivelany fotsiny isika, fa ao anatintsika koa araka ny tenin'ny Paoly hoe: tsy fantatrao va fa tempolon'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Tsy mety ho tanteraka koa toy izany fotsiny anefa isika, satria isika dia fa simba ny ota
ka mila fanavaozana sy fanambarana ary fanamboarana avy amin'ny fanahy masina. Koa samy mandintena ry havana sy mamatatra ny toetatena antsika tsirairay avy, ka raha hitatsika fa tsy mbola vaovoatra fo amam-panahy dia angatao ny fanahy masina. Fa Andriamanitra dia mety manome azy amin'izay mangataka azy. Ary atolotra ny fo amam-panahy asan'ny fanahy masina mba ho tonga olom-baovao ka ho tena zanak'Andriamanitra miray fo aminy, dia ho feno rakitra tsara ny fotsika ka tsy hamoaka falotona fa ho tahaka ny tavoara alabastara novakiny Maria teo amin'ny tongotra Jesosy, izay nahafeno fofomanitra ny trano. Eny, mba hamerivero amin'izao tontolo izao ny fofomanitra, vokatry ny asan'ny fanahy masina ao am-po sy amam-panahitsika, ka ho tena fanaisin'ny tany tokoa isika. Ary raha miresaka amin'ny namantsika isika, dia hiteny aminy toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra, dia ho mamy sira ny teny alokon'ny vavantsika, ka hasitona ny any ivelany, hiara-dia amintsika n'olo-tena ho an'ny Tompo. Ary raha mivavaka isika, dia ho raisin'Andriamanitra toy ny zava-manopofona ny vavaka ataontsika. Andriamanitra ny hanome antsika ny fanahy masina, izay fanahy ny fangatahana, mba hitarika antsika, ahatonga antsika ho tena mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, sady hampahiratra antsika ho tena mpivavaka marina. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny aza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Rehefa avy nandray ny sakafom-panazy natolotry ny mpanompon'Andriamanitra teo dia manasa antsika ary nanasa antsika andiny-tena dia aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara fanakemponoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao araka ny fanakemponoana fahatelo miara-mitsangana isika hanonona izany fanakemponoana izany. Mihinan'Andriamanitra tsy toa aho, mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokony tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao, izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka fiangonana. Dia tonga fotoana ilazana ny asan'ny fiangonana isika ko mangataka ny tompona andraikitra amin'izany anatona ny fitenenana. Tompoko. Dia mbola mamerina ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo antsika mianakavy. Toy izao ny raharaham-piangonana soran'Andriamanitra lehibe tsika manana afaka manao tanteraka ny fanompovavahana isan-kalahady ary dia misaotra any Ramatoa Liliana Rakotoniaina nitarika ny fotoana ary le président Charles Rakotoniaina izay nitondra ny hafatra avy amin'ny tompo.
izy any ame hery sy tanjakanareo hatrany amin'ny fanompona izay ataonareo etonivon'ny fiangonana sy amin'ny fiainana rehetra. Ny mpitandrina Zanaoran'Andrianandrasana dia mbola miala sasatra ary androany no manomboka amin'ny herinandro izy no miverina miditra amin'ny fiasana. Mitohy hatrany koa ny fanompoam-pavahana isan-kalahady eto amin'ny Vealara izay manaja tanteraka hatrany ny fipetra ara-pahasalamana ary mitohy hatrany ny fisoratana anarana ary manentana antsika koa ampiasan'ny gel sy ny fanajana ny elanelana iray metatra. Asa Vealara mitohy hatrany koa ry havana ny asa eto amin'ny fiangonantsika ny asa fanamboarana ary mbola manentana antsika hatrany amin'ny tolo-tanana izay iriantsika tao na amin'ny asa fanamboarana na eo amin'ny fanomezana sakafo ireo mpiasa. Androany dia zava-dehibe ngamba hitanareo ny asa lehibe fa vita somatsara omaly ny fametrahana ny Lacroix eto amin'ny fiangonantsika. Asa lehibe satria injakinjana ihany no nametraka an'izy teo ary fisaorana manokana no atolotra ny vice-président nirina izay nanao ny conception ny réalisation ary ny tarika anay rehetrarehetra izay nanampy azy nametraka azy teo. Ny tompotompo zava-dehibe ary tena isaorana azy fa raha nyzay rehetra ngamba mety tsy navita sarotra be mihitsy ny nanao an'liza dia misaotra be da be ny tompo ameanao hery sy fahasalamana hatrany amin'ny asa fanompona izay efa ataonao. Ny asa manaraka zany zao eto amin'ny fiangonantsika dia hanomboka ny traitement acoustique nyty fiangonantsika ity. Rehefa fantatritsika rehefa nisy ny ireo manam-pahaizana tonga nanatrika teto satria hitanareo misy écho be zany ato dia sarotra be ny misonoriser azy dia anao ny panneau acoustique zany manomboka amin'ny herinandro zay indray zany ny tanjona manaraka akoatran'ny asa madinidinika fa zay indray zany zao no atomboka amin'ny herinandro. Fisaorana vita somatsara omaly afatra avy amin'ny pasteur Fafararindranto ny fanambadiany Jonathan sy Lazaina izay natao omaly ny tanterahana tamin'ny asabotsy. Izy moa zany no nanolo ny mpitandrina Zanaoran'Andrianandrasana efa natsangana teto izy tamin'izy teto fa mialatsiny fa tsy tadidiko le nom misaotra ary ny tompo hiaro izany tokantrano izany. Izy ireo dia nanolotra valopy ho an'ny fiangonana. Vita somatsara koa ny fanompoam-pavahana fangataham-pitahiana ny fialan-tsasatry ny nofin'ny tompokilasy Aurel Paul izay natao tany Paris tamin'ny herinandro teo. Nisy solitena antsika nakany tamin'izany ka i Jules sy Noro Randriamaro mivady no solitaonantsika. Natao tamin'izany ny tanterana tamin'izany ny fanolorana ny faodranomaso araka ny fomba malagasy dia misaotra azy ireo nanatanteraka izany. Vita somatsara koa ny fanompoam-pavahana fanangam-pitahiana sy fisaorana ny tompo tamin'ny namantsika izay nodimandry rehefa notsaboana nandalo fitsaboana teto Marsay dia hiajaniana rakotondriana. Zany fotoana izany dia notanterahana tamin'ny larobia teo tao amin'ny morgue tao amin'ny Latimone. Nisy maromaro ny mpiangona tamin'izany ary dia mbola mitrotro-mbavaka ny fianakaviana ary dia eo mbola mpikarakarana ny fampodiana ny razana isika amin'izao fotoana izao. Mikasika an'izay indrindra dia efa tafapetraka ny appel de solidarité amin'ny alalan'ny letchi izay ao anatin'ny lien efa naparitaka ihany amin'ny vahoakan'Andriamanitra ka manentana antsika satria mikatona amin'ny 13 septembre izy io mba hahafana mandefa ny vola any amin'ny fianakaviana. Dia efa misaotra koa ireo izay efa malala tanana nandray anjara tamin'izany.
Ireo zavatra miandry antsika amin'ny volana septambra dia amin'ny herin'ny lahady zao zany a dia misy ny culte de rentrée. Ny 12 septambra dia lahady ny faritany, zany hoe hitsidika atsika eto amin'ny Tafex Marseille ny braon'ny faritany miaraka ny mpitandrina brao zany braon'ny faritany atsimo atsinanana. Ny 20 septambra dia misy ny komity paritany izay atao any Saint-Étienne, ka ny tenako ny mpitandrina ary ny mpitambola no andeha ho any anotrona izany. Ny 25 septambra dia etsiky ny faritany any Monteux Avignon. Io dia fanaontsika isan-taona. Tamin'ny herintaona noho ny Covid dia tsy nisy izy io, tsy tanteraka, fa ho tanterahana zany amin'ity en présentiel amin'ny fanajana ny fepetra rehetrarehetra. Dia efa mitohy koa zany ny fanangonana ny dan sy ny fanentanana antsika rehetrarehetra anotrona izany hetsika izany. Mahasamafy azy amin'ity zany a dia mba elana tamin'ny fikarakarana mazefatra akoatra ny fangatahana don dia misy traiteur manolotra ny sakafo eny toerana, ka raha tsy diso eo amin'ny 16 € zany ny vidiny. 14 € no atolotry ny mpanjifa fa naka 2 €. Naka 2 € zany ny mpikarakara. Dia any an-tanina antsika zany izany fotoana zany mba hiomana sy hitrotrom-bavaka izany fotoana izany. Dia izay ny vaovao azo ambara. Raha misy adino dia eo tsika hifampilaza. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra tompoko. Dia tonga eo amin'ny fotoana fanolorana ny rakitra ho an'Andriamanitra isika teo tsarovy ry havana, dia asa fanompoana izany rakitra ho atolontsika izany koa. Samy miomana amin'izany tsika amin'ny fanaovana ny hira fa 900 mamafazavo 900 andiny voalohany sy fahaefatra. Miara-mitsangana fiangonana manolotra ny rakitra amin'ny hiran'ny tompony arena.
petraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana anovana ny vavaka fisaorana sy fangatahana ary ny vavaka trano isikako angatahana ny tompony anjara amin'izany hiakatra ety am-bolopitra. Mbola ary vavakantsika tompo. Lehibe ny fitiavanao tompo satria notantaninao indray izay ka afaka mankalaza sy midera ny anaranao ary mandray ny afatra avy aminao. Misaotra tompo amin'ny fanomezanao anay toerana ahafahanay manao izany isan-kalahady satria maro ireo namanay izay tsy afaka manao izany. Misaotra amin'ny fanomezanao anay ity toerana ity ary dia ianao hitantana sy amehanay saina indry sy fomadio hatrany ahafahanay mampandroso sy mampiroborobo ny finoanay ary mizary izany eto amin'ity vohitra nametrahanao anay ity. Misaotra amin'ireo mpanomponao marobe izay mampandroso izao trano fiangonana izao ary ny zavatra irinay dia ny voninahitra horery ihany tompo no amiratra. Izay dia fitaovana ihany fa ny voninahitra dia ho anao rery. Mametraka ny fiainan'ny fiangonanao ampelantananao hatrany izay ny asa rehetra izay mbola miandry anay, ny fikasana rehetra, ny fiainanay tsirairay avy. Iny tompo saotra amin'ny fanomezanao anay ny vakansa na ahafahanay niala sasatra ary efa mibanjina sahady indray ny rentrée izay ho avy amin'ny herinandro. Mametraka ny zanakay ny asa rehetra sy ny tanora izay andray ny fianarana izay ampiroborobo sy ampitombo hitaizatena amin'ny ara-tsaina na ara-panahy tompo dia anao no hitantana sy hiaro anay tsirairay avy. Alavitro ny hevi-diso sy ny saina ratsy ary ianao hiaro anay amin'izay rehetra tsy avy aminao. Tompo, marobe no fanirinay tianay ho tanterahana aminao ary izany vavaka izany dia ho arahanay amin'ny vavaka tsara indrindra izay nampianarinao manao hoe raha anay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, ataonay sitraponao ety an-tany taka ny an-danitra. Mino anio izay alina sahazo anay ary mamela ny elokay taka ny amilanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny afatra sy ny tsodrano dia ao ataontsika eo am-pitsanganana ny hira ampodiza i Jehova enina amby 330 ao aorian'ny afatra ny atema 5. Tsangana avy koa. Oh
Raisu am whanuna ni tūrana tūrtana reu am ninarantu. Ande mantin fiadanna ni ana masana na reu sam tatiraka. Ka oka aruwa nafkuan whanai na reu sinei na reu arn tena na reu utatiraka katsiana tsini. Am fia vin Jesu Christi tutsiki. Amen. Etra wanademanta raisana karfanai masna saya tram taludina kau madak saya amin mandiana fiadanana kaman puntu Sorana dia jumanta. Ravan pengunana desami bon dimanche bon weekend cigarette